Raha fahombiazana ny andiany volana table hetsika urban show dia hotanterahana amin'ny volana Novambra ao izao ny andiany faharoa amin'ity hetsika izay karakarain'ny media consulting ity. Iavaka ny andiany faharoa amin'ilay hetsika urban show karakarain'ny media consulting izay hotanterahana amin'ny faha-efatra amby roapolo hatramin'ny faha-enina amby roapolo volana Novambra izao etsy amin'ny village voara Andotapenaga. Akoatra ireo seho maro samihafa dia isy ny défilé de mode ary mizara 5 ny lohahevitra ho hita mandritra ny 3 andro. Urban show mazava ho azy fa fitambarany fiainan'ny tanora eto Antananarivo zany hoe ao anatin'io daholo ny taranja isan-karazany ao ny urban mode, ao ny urban tech, ao ny urban food, ao ihany koa ny urban sport, urban art zany hoe misy karazany 5 zany ny taranja ho hita ao. Hitatsika ny tanorantsika fa mandehandeha eny samihafa mihitsy ny fiainan'ny tanora eto sy ny any amin'ny toeran-kafa, na fomba fiteny, na mozika henony, na ny fomba fiakanjony, na ny teknôlôjia vaovao izay tsy mitsahatra tonga. Tanjona ny ampiona ireo tanora, isy ihany koa ny fifanankalozan-kevitra iresahana momba ny tanora mandritra ireo fotoana isian'ny hetsika ireo. Ho ataony tanjona hoe ny zavatra mitranga rehetrarehetra io zany dia aneo fomba mendrika ny tanorantsika, tsy tondra ny tanora sanatria any amin'ny mamofady ny fisotroana ny mazava madomela ratsy reny na ny fomba fitondran-tena ao zany isy conférence, isy fifanankalozan-kevitra tranga ao, isy serasera zany ao ho an'ny tanora sy ireo tompona andraikitra mpitaiza hita eto amin'ny eto Antananarivo ifandray ao. Tanora hatramin'ny iray alina no andrasan'ny mpikarakara mandritra ny 3 andro isian'ny hetsika urban show andiany faharoa. Tapitra ny vaovao zao alina izao isaorana isika tany tokantrano nahitra anjery hatramin'ny farany. Manome fotoana ny sampana fampahalalam-baovao ny fahita lavitra ama TV ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.